Afaka mahazo ny toeranao ianao. Taosika hivavaka. Tiako ianao hamerina ilay vavaka miaraka amiko androany. Tompo, ny foko, ny saiko, ny tolom-piainako rehetra dia sokafako amin'ny teninao. Ankehitriny, ny saiko, ny momba rehetra dia tany lonaka satria andray ilay teninao. Ny teninao ianao dia fanahy. Koa ankehitriny tompo, aoka ho vonto ny fanahinao aho. Ao anatin'ny teninao, hietry ny nofoko, ahatakatra ny saiko, hirehitra ny fanahiko. Hietry ny nofoko, ahatakatra ny saiko, ary hirehitra ny fanahiko. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mandray ianao. Manona fiadana Kristy amintsika tsirairay avy. Finaritra izay rehefa mahita anao. Ianao dia solon-tenan'ny fiarahamonina ray amantolo, ny taranaka fara-mandimbinao, ny olona rehetra, ianao dia solon-tenan'ny olona maro eto. Ary mino an'izany fa raha ny fiainanao fotsiny no mitsangana, na ny fiainanao ara-panahy fotsiny no mitsangana, dia ny tontolo rehetra izay hitsangananao dia hitsangana avokoa. Dia hisy fifohazam-panahy tokoa satria ianao no eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika hikarakara ny fiainantsika ara-panahy. Karakarao ny fanahinao, i Pasteur teo. Karakarao ny ara-panahinao. Voninahitra ho an'Andriamanitra satria matoa ianao eto, dia vonona ianao ary nandoa ianao ny vidiny androany mba hahatonga amin'ny fiainanao ara-panahy hitraka indray ary ho tsara mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay. Ndao sokafantsika amin'ny baibolitsika, azaka misy androany fa hanokatra maromaro sika. Atombotsika ny amin'ny testamenta taloha, Genesisy toko voalohany andininy faharoa. Genesisy toko voalohany andininy faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Andininy fahaenina amby roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe: andeha isika morona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina, sy ny voromanidina sy ny biby fiompy, ary ny tany rehetra sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Exodosy toko faraiky amin'ny telopolo andininy fahatelo. Exodosy toko faraiky amin'ny telopolo andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary efa nofenoiko fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao-zavatra samihafa. Ary efa nofenoiko fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao-zavatra samihafa. Andininy Ezekiela toko fafito amin'ny telopolo andininy faefatra ambin'ny folo. Aza kamo aza reraka fa isika tsy miaingy amina tenin'olombelona fa amin'ny tenin'Andriamanitra. Ezekiela toko fafito amin'ny telopolo andininy faefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko, dia ho velona ianareo. Ary amponenako any amin'ny taninareo ianareo. Any amin'ny tanin'iza hony? Fa tsy tanin'ny fahavalonao, fa taninareo, anana tany ianao manokana ianao. Ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko, dia ho velona ianareo. Ny fanahin'Andriamanitra ny hamelona anao. Ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao Jehovah no efa niteny sady nahatanteraka izany hoy Jehovah. Testamenta vaovao, filazantsarany Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo. Filazantsarany Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: fa ny mpananatra dia ny Fanahy Masina, izay hirahin'ny ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Andeha ianao fa tsy andeha rery. Na tonga ny Jesosy Kristy ny teny hoe momba anareo foana, dia satria
tsy teo ny nofony fa kosa naiza le anao dia hiaraka aminao ny fanahin'Andriamanitra. Dia hoy izy io fanahy io no atonga anareo velona. Io fanahy io dia hoe fanampananatra. Ary raha ohatra ka tonga eo amin'ny ady anankiray ianareo dia izao tsaro fotsiny fa ny Fanahy Masina no ifonako atonga anareo atadidy ny zavatra tokony ho fantatrareo rehetra. Raha toy ianao mbola mety hoe misy tenin'Andriamanitra tsy mety tadidinao, mangatahany Fanahy Masina. Raha miatrika ady ianao mangatahany Fanahy Masina, ahoana natsiarovan'i Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra satria izy nanana ny fanahin'Andriamanitra tao aminy. Fa tsy ny mahavariana. Raha namaky ny tenin'Andriamanitra isika teo dia hoy izy hoe nahary antsika Andriamanitra. Tamin'ny voalohany hoy izy dia Andriamanitra, ary tambonin'ny lalina hoy izy dia ny fanahin'Andriamanitra. Ary ny olombelona hoy izy dia nataony nitovy endrika taminy. Moa va Andriamanitra petakorona satria nataony nitovy endrika taminy ianao. Marina, izay ny vakintsika teo. Maranidranitra indray ilay akaikinao. Maranidranitra ve zany Andriamanitra? Baribarimaso izy. Jereo ilay maso ilay akaikinao. Ary aza toa dia miteny hoe tsara ky masonao. Efa fantatro ny tompo hoe tsara. Fa izao ny antaniko anao. Raha sady mitovy aminao no mitovy amin'ilay olona eo akaikinao Andriamanitra, dia hiteny ve ianao zany hoe samy hafa be ny endrik'Andriamanitra? Inona ny tena hitovizantsika amin'Andriamanitra? Nanomana fotoana izay omaly homan'ny vehivavy manantena. Ny zarantiny raha vavy anankiray dia tena hoe marina zany. Inona ny hitovizanao amin'Andriamanitra? Satria raha eo leo akaikinao dia hozy ianao hoe petakorona ny tompo, baribarimaso ny tompo, kelikely vava ny tompo. Fa inona ny hitovizan'ny olombelona, no iraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra? Ny fanahy. Ny fanahin'Andriamanitra no apetrany. Hoy ny raha namaky ianao teo dia hoy izy hoe ataoko ao anatinareo ny fanahiko. Izao anefa. Ianao mieritreritra fa tena hoe za manana ny fanahin'Andriamanitra, fa tandremo. Nisy fampianarana anankiray izay nampianarin'ny Pasteur isaky ny sabotsy. Ho an'ny olona izay te hitombo ara-panahy ary te hitombo amin'ny fanompoana. Marina fa rehefa sekoly fanompoana no ianaranay azy, fa tena marina loatra. Firifiro izy nisan'ny olona izay mbola mieritreritra fa ampiasain'ny Fanahy Masina nefa efa fanomezan'ny Fanahy Masina sisany ao anatiny. Nanome ohatra anankiray izy dia hoy izy hoe ohatra izao hoe ty zavatra ty, raha hoy ny ten'Andriamanitra hoe fanahy iray ihany no manome izany fanomezam-pahasoavana izany. Fa raha omeko anao ty dia izay tianao hanavana azy, ampiasainao foana iny, fa za kosa tsy hoe hiaraka ampiasanao amin'iny foana fa ianao sisa mampiasa an'iny any ambadika any. Marina sady iso. Misy karazan'olona izay efa niala tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Ohatra, i Saoly mpanjaka rehefa tao anatin'ny fanahin'Andriamanitra tsy nisy ady izay nandalovany ka tsy resiny. Fa tamin'ny fotoana sy tamin'ny andro izy tsy nakatohan'Andriamanitra sy nandahan'Andriamanitra, tsy nanana fanekena ny fanahin'Andriamanitra intsony, dia niala tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Ary hoy Samuela mpaminany taminy hoe efa niala taminao ny fanahin'Andriamanitra. Atsoatsy ianao dia tsy ho mpanjaka intsony. Inona no hitovizana amin'Andriamanitra ary inona ny connexion an'Andriamanitra aminao? Tsy inona izany fa ny fanahiny. Tsy fanahin'izao tontolo izao fa fanahin'Andriamanitra. Esory aminao anie ny fanahinao hoe inona ianao rehefa miala amin'ny fanahin'Andriamanitra? Teneno hoe aza menatra, nofikena amin'ny tapi-havanana. Ary hoy ny olona fitenin'ny malagasy, very fanahy mbola velona. Tenin'Andriamanitra dia milaza fa aza matahotra ny zavatra izay mety mamono ny nofo, fa matahora kosa ny zavatra izay mamono ny fanahy. Variana ny olona karakaraina ilay vatana, atao manjabe. Kanefa io zavatra io dia ho lo ihany, dia ho potika ihany. Ifonako, anisan'ny zavatra mampatahotra ny olona rehefa lazaiko ty, fa ny nofinao anie mandeha any amin'ny mahasimba sy mahantitra azy. Fa ny fanahinao kosa tsy mety antitra hoe lasa ho potika izany io, fa io rery no maharitra mandrakizay. Io no karakarao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ka tsao aloha ny fanjakako ny tenin'Andriamanitra ary hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ny fanahinao ve me misy ketrona? Merodana. Izay ny tenenana azy. Merodana ny fanahinao.
io vatanao io zay itetavanao vola, aleonao tsy mikarakara ny ara-panahinao, tsy mandeha mivavaka, tsy mitondra sakafo ny fanahinao tsony, fa aleonao mandeha mikalokalo zavatra ho lo, ho potika, ho rava, mianditra. Mila mandany fotoana ianao hikarakaranao ny ara-panahinao. Heverinao moa fa moramora tamin'ny olona nandeha nakeny atendrombohitra daniany andro, fa za miteny anao ny fanahinao araka ny tenin'ny pasteur teo, anaovy investissement io no maharitra mandrakizay, io ny avonjy anao, io no anoro anao ny zavatra tokony fantatrao rehetra. Betsaka ely zay ianao ny karakara ny nofinao, fa toa melo ihany izy. Marina sa diso? Sa ianao mezazakely raha jerenao ara efa mety hoy ianao hoe etsy amin'le afisy ty raha matoty tsisy an'le ketrony eto. Fa nofo dia mialoha, fa isika kosa ny fanahintsika dia karakarao. Inona ny itovizanao amin'Andriamanitra? Tsy ny oronao, tsy ny vavanao, tsy ny toetranao akory. Kanefa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa mila manahaka ny Kristy isika dia ao amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ny vatanao ary mbola ampianarinao zavatra maro samihafa, fa ny fanahinao kosa aza vela ho maina izy. Andao hikarakara ny ara-panahy. Inona ny itovizanao amin'Andriamanitra? Ny fanahinao fa tsy ny volanao. Raha ny volanao ny itovizanao amin'Andriamanitra, fa maninona tsy lalana volamena ny ao an-tranonareo? Ny azy efa lalana volamena. Inona ny itovizanao amin'Andriamanitra? Ny fanahinao izay omenao azy. Rehefa vita ny iraka izay nampitondraina Jesosy Kristy tety ambony tany, dia hoy izy mantsiany ray hoe, ray eo ampelantananao ny anolorako ny fanahiko. Efa nanolo tena ho an'Andriamanitra angamba ianao, fa atolory an'Andriamanitra koa ny fanahinao. Aza vela matorotoro ny fanahinao. Aoka tsy ho mamy divay ianareo hoy ny ten'Andriamanitra, fa aoka kosa ho feno ny Fanahy Masina. Inona ny itovizanao amin'Andriamanitra? Ny fahaizanao ve? Andriamanitra mbola mahay mihoatra lavitra noho io. Izay no nahatonga ny Fanahy Masina hoe fanahy-pananatra. Ifonako ty. Raha ny amin'ny manofo anao, ifonako mety mafilo be ianao, mila ny Fanahy Masina ianao ananatra anao sy anoro anao. Ny olona, ifonako, ny olona miavinavina tsy manaiky ary tsy malala zany izy hoe miavinavina. Fa kosa Andriamanitra raha feno ny fanahy ianao, dia anaiky ianao hoe misy avinavina ato anatiko. Fa iova angataon'ny Fanahy Masina. Fa izy teo ny laza fa fanahin'ny fahazavantsaina, fanahin'ny fanendrena, fanahy-pananatra izy. Ananatra anao ane Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Isan'andro san'andro ane ianao dia hitombo amin'ny fanahinao. Mangatana Andriamanitra hoe ataovy mitombo fanahy, voalohany indrindra ataovy mitombo ny fanahinao. Romana 9:5. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy, dia tsy azy izy. Raha manana ny fanahin'Andriamanitra ianao, dia hiteny ianao Andriamanitra hoe anazy ianao. Fa raha tsy manana ny fanahin'Andriamanitra ianao, dia mitovy amin'ny Saoly ihany ianao, ho laviny ianao. Raha misy zavatra eo amin'ny fiainanao hitanao fa mitsoka, ifonako, ny zavatra rehetra hitanao eto amin'ny fiainanao ara-nofo dia taratry ny fiainanao ara-panahy. Raha mahita olona ianao mahery amin'ny fiainana isan'andro san'andro, dia ny dikan'izay mahery ilay fanahy ao anatiny. Fa raha mahita olona ianao ory foana izy, dia lasa ory ny dikan'izay ilay fanahy ao anatiny. Hoy ilay hira hoe ry fanahy izay mitoloko anatiko ao izy, atanjao ny ara-panahinao. Raha te hahitany etsy ivelany ianao, atanjaka. Ny Jesosy ny heriny indrindra dia satria izy nanana ny fanahin'Andriamanitra teo aminy. Mba anontania hoe ny tenanao hoe inona ny fanahy ao anatinao? Korintiana 2:10. Dia isika nanamboaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay ananan'Andriamanitra ary. Raha tianao fantarina ny saina lalin'Andriamanitra indrindra ho an'ny fiainanao sy ny planin'Andriamanitra ho an'ny fiainanao, manana ny fanahin'Andriamanitra ianao. Tsy miteny mihitsy izy hoe raha mila an'izany ianao dia manana vola be.
fa ny teneniny dia manana ny fanahin'Andriamanitra. Antaniony ao anatinao hoe move a feno ny fanahin'Andriamanitra. Fa iza ny mahalala ny ao am-pon'ny olona afatsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany, ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afatsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Te halala ny tsy ambaratelon'Andriamanitra ianao, manana ny fanahin'Andriamanitra. Fa tsy hanana ny fanahin'Andriamanitra ianao raha tsy olona ara-panahy. Za miteny ianao, ho voaozongozona ihany ny nofinao raha marary io. Hoy Satana tamin'Andriamanitra, nofo ny fefin'ny nofo izy, fa kasy ny nofony io fa mandahanao io. Ary fantatr'Andriamanitra loatra fa i Job dia tsy niakina tamin'ny nofony sy tamin'ny volany, fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny. Hoy izy hoe fony izao mbola tanora mifankazatra lalandava amin'Andriamanitra. Manaova ianao investissement amin'ny fanahinao. Omaly izay nanomana fotoana dia izao, teneniko anao ninona fanomanana ara-panahy na vavaka tendrombohitra io, na inona fanomanana ara-panahy eto amin'ny fiangonana, teneniko anao investissement ho ana fanahin'olona izany, fa tsy investissement ho amin'ny fiangonana na ho amin'ny pasteur. Fa na ny apôsy raha mbola anaraka, fa raha mbola ho ana fanahin'Andriamanitra ho vonjena dia atao izany. Fanontaniako aminao, le ankohonanao, le asanao, le tontolonao ray manontolo ve, raha efa niinvestira ianao vola, fa ianao ve efa niinvestira ara-panahy ho azy? Hatramin'izay ianao ny monomonina ho an'ny olona anankiray, ho ana toe-javatra anankiray, fa ianao ve efa nandroaka ny fanahy ratsy teo amin'ny toerana io? Raha misy olona manala baraka anao, manino ianao tsy mivavaka hoe Andriamanitra, ny fanahy rehetra miezaka manala baraka, ny fanahy manasaraka rehetra atao anatin'ity tokantranoko ity, ny fanahy fahantrana ratsy rehetra miala eto amin'ity toeran'ity, fa ny fanahinao kosa no aoka meno eto. Efa nanao an'izany ve ianao? Izany ny atao hoe investissement ara-panahy. Avelao aloha le asan'ny nofo, fa tsy nahavokatra ininona, sady lasa miasa amin'ny zavatra mora loha, fa manaova investissement ho an'ny ara-panahinao. Ny fanahy no tsy voaozongozona mandrakizay, ny fanahy no tsy ho faty mandrakizay. Manaova investissement ho an'ny ara-panahinao. Matthieu 2:12. Indro ny mpanomboko izay no fidiko, ny malalako izay sitrako ny foko indrindra, fa koa mafy apetrako ao aminy ny fanahiko. Apetrako ao aminy ny fanahiko. Indro ny mpanomboko izay no fidiko, ny malalako izay sitrako ny foko indrindra, apetrako ao aminy ny fanahiko. Miadiva ianao anana ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatinao. Aza miady zavatra hafa, eny ary ataontsika ary azonao le vola be nirinao, fa nakany amin'ny elo ianao dia ahoana ary? Raha izany ny averin'ny fanahinao dia omen'Andriamanitra anao ve io? Aleon'Andriamanitra lavitra mamonjy ny fanahinao na tsisy vola ary ianao. Toy izay averin'ny fanahinao nefa ianao manan-karena. Korinthiana 1:7-7. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra no ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simbain'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Ny fanahin'Andriamanitra anie dia hanafaka anao amin'ny adinao rehetra. Matoa miteny anao an'izany, mitory anao izany, dia fantatry ny lazaiko. Izao manokana, ary amaranako azy, fijoroana vavolombelona teneniko anao. Tsy mifankalala, izay sy Pasteur dia efa niona, fa tsy nalala izay hoe efa niona. Tsy teto atoerana akory niona anay tamin'izay, satria nandeha fotoam-pivavahana izay Pasteur Benihina tao Maorisy. Za mipetraka eto arina, izy mipetraka ery aloha. Olona eo anoloan'ny masoko, tsy fantatra akory hoe indray andro any, ity lehilahy ity ho vadiko. Fa dia mipetraka miaraka amin'ny olona, dia mivavaka niaraka tamin'ny olona, mierikelikeo ahako, raikitra ny fotoam-bavaka dia mivavaka daholo izahay. Izy ireo
nandeha fotoam-bavaka dia izy ireo satria zareo pasteur dia mipetraka eny aloha izy dia za ty ariana hitan'ny tompo kosa aloha za fa tsy filan-javatra no natongavako teo tsy fitadiavana vady dia zao dia eo zokinay lahy makamaka sary eo dia eo alohako izy efa ny vady zay dia sendra nijery sary zokinay lahy dia hoy izy hoe ndriva efa nalala hoe efa hitandrio vadindrio fa tsy fantatry-ndrio izy awa fa ahoana tia sary mivadindrio izy ankona be mahita bandy bogosy be eo alohako kanefa tamin'izany tsy nahalala dia noy tia ny afakely dia saminody tsisy mifankalala tsy fantatro akory izy tany fa nivavaka ny nale tany indray andro amin'izay nisy namanay izay dia niteny tamiko izy andaotsika hivavaka hoy izy netiny nandeha dia ozy izy za manana ny fiangonako efa miorina tsara ara-panahy tsara fa za tsy andeha dia hoy izy mantsy anahy zanga miteny anao hoe mifindra fiangonana hoy aho hoe andao anao investissement amin'ny ara-panahy lasa zay izy nandeha mivavaka miditra eo ambaravarana zay io misy pasteur manao costume en lin vita amin'ny rongony fotsy ozy izy niteny vahizy zay dia nitsangana teo izy dia tonga teo zay mianadady hoe tany tompo pasteur tamin'io andro io afaka nandeha nianatra annulé ny korinay za tsy afaka fa za misy kory mantsy an'le namako tamika teo tsisy kory zay avy eo indray dia ozy andeha hipetrapetraka ato an-trano dia hoy izy mantsy efa vonona maka bus dia tonga avy eo Analakely tsy haiko re olona fa tena tsy ny saiko tsy ny momba fa ny ananako antoka tena ny fanahin'Andriamanitra ny taona avy any an-trano nandeha mivavaka ianao amin'io miala any an-trano ifonako le tenin'ny tanora tsy kopy akory hoe ianao tika iona amin'le anjara voatendro anao dia nandeha mivavaka fa dia tena hoe ny fanahin'Andriamanitra no mitaona anao dia tonga taintompo pasteur dia niteny koa le ray taintompo pasteur dia ozy izy mandrosonareo dia nandroso tsy nanao pimaso atopoko ary izy koa tsy nanao fa taintompo pasteur dia niditra somatsara vavaka izay izy nitarika fotoana fa tsy hitako ny momba azy iran'ny pasteur Jocelyn Ranjarson nandeha nitarihany tao hoe ambany elatrao ray kopy ny ranomasoko tsisy ny raharahiako tsony ny olona manodidina rehetra zay amin'io feno hipika ny trampokon'olona Analakely faneritery fa tsy ny raharahiako ozy izy za amin'io mbola mieritreritra hoe retolo reto hoe tsy ho hitako tsony fa eto aloha za sy ny tompony eto rehefa avy eo amin'izay nanomboka tamin'izay ahako dia nangetaheta zavatra ara-panahy eny Andriamanitra no nitaona Andriamanitra no nikatsahako fa nanome mihoatra azy izy raha manaiky ianao tarihan'ny fanahin'Andriamanitra hitondranao mihoatra noho ny zavatra nieritreretinao izy dia azoko ny jokerako inona moa fa zao no teneniko anao raha tsy ara-panahy ianao tena tsy afeniko mety nanana faniriana andeha hivavaka fa tsy ampy ny faniriana fotsiny ny ilan'ny tombo tsy ampy le hoe eritreretinao hoe hitady an'Andriamanitra ve ianao dia andeha ho any Maorisy tamin'izay tena teneniko anao tsy izany ny antoka ny bieko tamin'izay fa mbola olona fa ny zavatra rehetra rehefa miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra ianao alamin'io fa raha vao tsy ny fanahin'Andriamanitra no mitarika anao zavatra hafa nitarika anao lasa ny volanao nitarika anao lasa ny fanirianao lasa ny faniriana voninahitra ao lasa aranofo ianao fa lasa tsy ny fanahin'Andriamanitra ilay mpananatra ilay mpanolo-tsaina ilay fanahin'ny fahendrena vavakatsika manomboka androany tsy honohono anao intsony ny vokatry ny fanahy fa rehefa ao anatinao izy dia fiainanao io androany teneno ny Fanahy Masina androany akipimo masinao dia teneno mety nampalahelo anao tamin'ny fitondrantenako tamin'ny fiteniko tamin'ny tsy fienoko anao tsy fanekeko anao tamin'ny tsy nanaovako investissement ampitombo anao ato anatiko ampitombo ny fanahiny ao anatinao any Andriamanitra hitombo fananarany ianao fahatakarany ianao hitombo amin'ny fahasoavana amin'ny ositra amin'ny fananaran'Andriamanitra ny teniko dia fanahy sy fiainana hoy ny ten'Andriamanitra manonona fa marina eo aminao izany teny amin'ny tompo Fanahy Masina mifona raha tsy nanenao anao
fa ampitomboy ampianarao aminao aho. Fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta ary rika ho amin'izay tany karakaina. Eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiko ho amin'ny aterakao hoy Jehovah. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe izao ny tenin'i Jehovah amin'ny Zerobabela, tsy amikery na ampantanjahana fa mifanahy hoy Jehovah tompony maro. Tenen'ny tompo manomboka azy androany, atao fanekena androany, afoy zavatra, teneny mafy, afoy zavatra, afoy fotoana, afoy ny ambopoko aho, afoy ny amiko rehetra ako, atsara, ampitombo ny fanahiko, ny ara-panahiko. Fa tsisy mahavita ary tsy misy ilaiko Fanahy Masina afatsy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia tsika mbola hivavaka ihany. Jesosy io mivavaka ho an'ny tsiraray avy eto amin'ity toerana. Manonona manokana fananganana fiainam-panahy ho an'ny tsiraray avy. Niza tompona avy androany ary izy ny tonga mivavaka eto amin'ity toerana ity. Manonona ny asan'ny fanahinao masina manokana ao amin'ny fiainany. Dia tsangano ny tananao ankehitriny fivavaka ho anao. Raha manana ady ianao na misy zavatra tianao entina bavaka manokana, manasanao hitsangana ankehitriny. Tsangana fotsiny. Andriamanitra, dia akipio masonao dia tsarovy. Zao misy fahamarinana tsotra mila tadidinao. Ilay mpanao fahagagana no ao anatinao. Fanahy Masina ny anarana. Ary ilay anarana amboniny anarana rehetra, ilay keny lela rehetra, Jesosy Kristy Tompo, izay anaran'izay no efa napetrany eo am-bavanao. Satria tiany andresy ianao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no hivavahako manokana ho an'ireto tsiraray avy reto. Ny fanahinao masina ao anatiny ane, anomehana azy fiadanana ao anatin'ny adiny, fitsaharana ao anatin'ny adiny. Ary manonona ako, ilay fanahinao masina, ilay tananao mihetsika eto ambonin'ny tany ane, hetsika manokana amin'ny fiainan'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hetsika isam-batan'olona, hetsika isa-tokantrano, hetsika any amin'ny tontolon'ny asa, hetsika any amin'ny tontolon'ny fivelomana, hetsika amin'ny tontolon'ny ankohonana, ka ampitranga fahagagana ao anatin'ny fiainan'ny tsirairay avy, amin'ny fiveloman'ny tsirairay avy, amin'ny ankohonan'ny tsirairay avy, amin'ny isam-batan'olona manokana. Raha eo mbola tsy tapitra ny andron'ny fahagagana. Fa niza mbola mino androany fa mbola misy ny fahagagana. Manonona mandray ny fahagagana izy ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola hitoy ny fiainana Tompo, matoa zay mbola velominao. Tsy hoe velominao zay mba ho resy, fa velominao zahay mba hahatonga anay olay rantsana fanehoam-boninahitra. Reto olona tsiraray avy reto, ninona zavatra andalovana, dia manonona ako fijoroana vavolombelona mahafinaritra be amin'ny farany zavatra andalovany rehetrarehetra. Ninona zavatra iainany, ny asa zany, na ankohonany zany, na ao anatin'ny zavatra maro samihafa na fianarana ary. Dia manonona Tompo, fotoana fisehoan'ny fahagaganao zao. Vavaka raha eo, aza vela isy na iray aza ho afa-baraka. Aza vela isy na iray aza ho resy eo anatrehan'ny fahavalony. Zay reraka raha eo dia ampatsiahivo azy fa ny tananao momba azy. Ary izy dia mpandresy mihoatra lavitra ny zavatra rehetra. Manomboka androany raha eo mivavaka koa ho an'ireto tsirairay avy reto. Ny fanahinao masina ane, anome azy hery, hitsanganana, ka hanangana amin'ny fiainany ray manontolo. Anome anazy hery mba handreseny
ary mivavaka manokana raha eo reto tsiraray avy reto metoepo anosika amin'ny fiainam-panahiny, metoepo ivavaka mandrakarivo, metoepo samototra zavatra marobe mba hampandrosoana amin'ny fiainam-panahy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha eo hotahinana eny tsiraray avy a sika rehetra na hoe amen. Ataovy amenina mafy be zany. Afaka mahazo ny toeranao ianao a.